izy ianao teo hoe ahoana ny momba an'izao sy momba an'izao ry raha matompanao gazety efa mivaliany filoham-pirenena teo ange ilay izy hoe filoham-pirenena ange dia mijoro ray aman-dreny foana amin'ny zavatra rehetrarehetra ary mampitodika ny olona ho any amin'ny fampandrosoana fa tsy ho any amin'ny fiamorana na sanatry ny vava any amin'ny fampiadiana sy amin'ny fanakorontanana zay ihany ny tenomeko ho any rehetrarehetra sy fanentanana ndraika. Toy izay navaly ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina manoloana ny raharaha Claudine Razaimamonjy raha nanontaniany mpanao gazety androany. Araka izany, tsy mbola fantatra na ny fepetra raisina manoloana ireo minisitra namelan'ny ramatoa Claudine Razaimamonjy ny ala ny Madagasikara. Tsy tokony hisy ambany lalàna kosa raha ny faneho-kevitry ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary manoloana ity raharaha ity. Fitondrana nareo mety ahoana fa hitanao le raharaha Claudine Razaimamonjy? Ny fitsarana aloha tsara izay tokony tsaraina rehetra. Tsisy olona ambony lalàna eto na izy na izary. Efa ny fitsarana ny raharaha. Fantatry ny be sy ny maro anefa fa ny fahefana mpanatanteraka trano no mifehy fitsarana. Raha ny angom-baovao tanterahina, niezaka niala teo ambany vao ho an'ny fahefana mpanatanteraka ireo mpitsara teo anivon'ny chaîne pénale anti-corruption, saingy mbola ireny fitsoahana ireny hatrany no niseho. Tsy misy hatreto ny fangatana fampodiana na extradition ny Claudine Razaimamonjy. Tsy nanaiky naneho hevitra momba io raharaha io kosa ny filoha nasionaly antoko HVM. Raharaha Claudine Razaimamonjy tena zary se nisy l'élevage ry se ka fa mampifoana tokanao. nisy l'élevage fa tsy Tsy aivina fa tsy mazava be sy maro hatreto ny nahafahany Claudine Razaimamonjy nivoaka ny sistan'ny Madagasikara na dia nisy ary ny mandat de dépôt sy ny ST natao taminy. Nisy firaisana tsokombakomba avolenta tao nahafahana nanantanteraka izany fitsoahana. Ho very anjavony fotsiny ihany ve io raharaha io? Hodiana tsy fantatra amin'izay adinon'ny vahoaka afaka fotoana fohy.